sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Salanitra ry ambalilanitra, finaritra ho tahian'Andriamanitra. Ny tonga tsy miarahaba hono na manotezitra, koa dia zany ny fiarabana fiain'ny fanajana zany no atolotra antsika rehetra. Io tokoa ka ianao fa efa manongila tsofina hanaraka indray ny fandarana Baiboly sy Kolontsaina izay atolotra ny Mpankafy Kristy. Fandarantsika an'io ry havana dia iresaka indrindra mahakasika ny fijoroan'ny mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny asa izay nakinin'Andriamanitra aminy. Ny tena sitrapon'Andriamanitra matsy amintsika mpanompon'Andriamanitra dia ny miorina tsara araka ny Korintianina 1:5, ny 9:20 hoe koa amin'izany rahalay malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Amin'ity an'io ity indray ary no anarahantsika ny toy ny tantara izay mitondra ny lohateny hoe ho aiza ry zany. Manarafinaritra tompokilahy mihaino ampitiavana tompoko vavy ary aza-donona mandray ny lesona Nefa mialoha izay indrindra, ity ity no andeha hankafizitsika avy hatrany. Ira ny tatakary mitondra ny lohateny hoe miorena tsara. Sambacha famanana anzala, nube wa mina
Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe aiza ry zany, aiza ry zany, dia ampen'ny horima fisaina. Nandrindra sy nanatotosany mpankafy Kristy. Ireto avy no anome aina ny tantara. Tiana lovana valina no noenoina. Valery razana jatovo no mihaja vola vadiny. Sylvain Razafin-Dravara no pastera Andrem-Pitiavana. Nirina Lalao Estera no Ramato Miadansoa vadiny pastera. Fitiavana Ravaky ny aina no noantsoina isan'ireo diakona. Tojo Rabesan-dratana no safidiana filohan'ny komity. Mihotosoa isan'ireo mpivavaka ao am-piangonana sady diakona ihany koa no lalaovin'ny ary lalan'i Kristy. Fitiavana Rasolo Arzao no pastera Andremazava. Miria Malalan'ny Avo no Ramatoa Mirindra. Arahantsika anio ny fizarana faharoa. Sambatra kindriry mihaja vola. I mihotosoa nga tsy sambatra. Ny anarandria rehefa hoe mihotosoa. Mbola misy zavatra tsy ho tazako ny soako io amin'ny fiainako. Ny andriso nefa mibaribary. Zany ve? Fa inona ilay zavatra hitandreo hoe mampiavaka ny fahasambarako ary? Afaka dia kindria. Afaka dia ahoana e? Mbola samy eto amin'ny tampidinana antsika izao e. Efa ny anaray ny adetrehandry mihoatra noho ny ahy e. Araka ireny fanambarana mesinezina nataon'ny vadindry tao am-piangonana ireny, nandritra ny alim-bavaka iny e. Tena voninahitra kiny natolotra ho an'ny tompo tamin'ny fiovahan'ny noenoina. Ny ady noho ny vady maditra kiny vita fa ny ady hatrehana mbola betsaka. Tsy tapitra izany raha tsy mby ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika e. Fa nahoana no misetondry? Mba roviana kiny vady fomba hanam-piovana ry mihaja vola. Rehefa tonga kiny fotoanan'Andriamanitra dia miova foana izy a. 10 taona nery mihotosoa no namoretako lohalika ho an'iny vadiko iny e. Tamin'ny fotoana tsy noeritreretiko no niasa ny tompo dia izay. Naharitra kindriry mihaja. Zahay izao eny taona ny fadiana. Efa te angoronentana ody any amin'ny dada sy neny a. Angahaka iny angoronentana ao anatin'ny satra sy ny ditram-bato no nanaovana fanekena teo ambonin'ny altara tamin'ny eny taona lasa. Mila tsy ho zakako tsony akiny zavatra ataondry mihaja. Tohatra manetsy tadiana amin'ny fitarainako aneny tompo arahantsika. Mila faharetana ary mioto raha te hioty vokatra tsara. Tsy mora tokoa ny miandran'Andriamanitra nefa izay miandry azy ihany no tsy homenatra e. No fianaka iny tena mety ho reraka soikivy. Arakaraka ny andrasana azy vao maika mahaela azy. Mizaha toetra ny finoantsika koa ny tompo ry mihotosoa e. Raha tsy atsika ny miandry azy amin'ny zavatra kely etỳ an-tany ataontsika ahoana moa ny andro ny fiaviana any amin'ny raha an-lanitra? Tena reraka kiza ary mihaja. Raha oviana ihany vao hiratra amin'ny masoandro ao an-tokantranoko e. Maherezaka mioty efa teo amin'ny toerana nisy andriano ny ala. Arakaraka ny mamafy ny ady nefa ny mihamanakaiky ny fandreseny. Natao ohatra ny mitary adretra izany tompo dia andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona e. Ho aiza moa e? Tsy maintsy miandry na hoela na hoaingana. Izay mihitsy. Tsy afaka ho aiza e. Izy ihany no vahaolana azo antoka. Fitiavana antsika anie no anton'izao zavatra asainy antrehantsika izao e. Efa hitany efa reny fa ho avy amin'izay izy. Fantatro anie kizy izany e.
fa rehefa ao anatin'ny afo a mijafajafa mitady andosirana ihany. Aza misahatra mivavaka fa io ihany fitaovam-piadiana mahery vaika ary mihodsoa. Mahaiza koa mangina fa ao anatin'ny fahanginana no misy ny hery. Dia izao aneo fitiavana be dia be foana amin'ny vadindry. Iny fa na dia mahatofoka aza ny ataony. Misaotra kely mihaja vola fa mahatsiaro maivamaiva ny ery soa ihany fa nresaka tamindry teto. Dia misaotra ndry koa ny fampizara tamiko natao efa mpitondra mavesatra ny atsika ary mihodsoa na tonga saina kely ilay teniny nona farany iny izy ilay nijoro fahafilombelona iny. Le hoe ahoana kizy izany? Le hoe tsy ny ameny tabilisy fiangonana isaky ny alahady no iriany Jesosy amintsika fa ny ameny lanitra ratsy izay ka miala ety napetraka ny fanamasina tao ambavany hoenona kizy izany mba ho saintsaintsika rehetra piditra sy manana andraikitra isaky ny lahady ao am-piangonana. Sorry dia konina mpiara-miasa. Isaorantsika ny tompony fidy anareo isan'ny komity ny fankalazana ny 20 taona ny asanay teo amin'ny sahan'ny tompo. Dia eo ihany koa ny 10 taona ny arahana ny asa teto amin'ity fiangonana Ambohitsoa ity. Mandeha ny andro sy ny fotoana pastera. Toa vao maly ery nareo le nitsenaina iny le nitatehana tamin'ny sarety nentanareo. Fa varatra saro-dalana tamin'iny Tsy mba nanantenanareo ahatra 10 taona teto mihitsy pastera. Ny fijeriko andramatoa miadan-tsoa tamin'ireny ohatrany hoe zanak'andrenivohitra be tsy mahay mandeha tongotra izany. Zao izy efa zanaka ambanivohitra mahay mandeha tongotra tsy manao kapy. Tsy efa zay zao ny fijerin'ny senivadika ry no atsoina. Ka raha sinaina nandeha tongotra ny hery zareo tsy nahina katy Ambohitsoa dia nefa raha vao staty izy dia tsy ohatran'izao ny tenanay. Marina mihitsy zany. Rehefa manaiky ny antso moa dia manaiky izay andrany na any amin'ny tsara lalana io na any amin'ny ratsy lalana be izay tena tsy mahatamananao aza dia tsy maintsy ekenao ampifaliana. Misaotra indrindra mahatra taty aminay Vitsy ihany aloha mahavita miaritra amin'ny mafy toy izay niretanareo teto Ambohitsoa Tsy maintsy miaritra fa sao dia tratra ny fanontaniana sary-baliana indray andro any rehefa eo amin'ny fitsaran'ny tompo. Eny ary arak'izany fankalazana roa miezinezina izay kasaintsika atao izany raha sitrapon'ny tompo dia misy zavatra efa novolavolain'ny komity. Ie fa misy koa ny fandaminana rahana avany amin'ny lehibe. Eny fa mba inona kosa ary ny fanirianareo manokana fa mba tiana enony eny fa dia misaotra anareo tompona andraikitra mafana fo amin'ny fikarakarana ty raha mangy ty Tsy maintsy mavitrika izay fa sarobidy loatra ny zavatra natolotra reo sy nataonareo anay Marina tsy tena lehibe ny fitiavanareo anay. Manohana ny fonay mivady zany ary tena voaray tokoa fa misaotra. Toa efa mahazo sady zay mahafantatra an'ireto zavatra kasainareo maro ho atolotra anay retiko. Mbola fikasana ihany reo pastera. Inonay nefa fa mba manana ny vinavinana anareo ihany ianareo tompoko. Raha ny hevitray mivady aloha no andrasanareo dia ahoana tompoko? Tsy asiana ny fetsika tsy anatao hitadiavam-bola fa aleo ny Kristy nanomeza sitraky ny fony sy azo ny tanany atao eo Ahoana tsara hoe pastera? Aza terena sy vozanina amin'ny fitadiavam-bola amin'io fankalazana io ny olona zay angamba ny tiana ambara. Jobily raha teo fanafahana fa tsy atery. Tsy mamizan'izany io zavatra efa mifanekinana io pastery. Sady tsy isan'andro koa any natao mifankalazana fa afaka 5 taona indray zany vao isa raha sitraponiny ao ambony Fa ny mpitiavana sy fankasitrahana anareo ny nataony ery pastery. Zay indrindra aleo ny olona ho teren'ny fitiavany amin'izay ataony fa tsy sandaina karazana billet, opération sy ny maro hafa Ny fahasairana ny olona koa ny amin'izao efa raha mahita lasa vezatra fa tsy fifaliana ho azy ireo akory ny fankalazana ny 20 taona anay.
miaraka ny fahavolo taona ny arana teto Ambohitsoa e. Aleo reo mba ho samy ampitiavana sy ampifaliana fa tsy antery. Efa vonina amin'izay ho ataony ny tsirairay fa aza manany amin'izany nareo pastera. Fa ny azo ao ihany e. Aoka ny olona mba hanome araka izay niny fony. Tsy amin'ny faneriterena fa ampifaliana e. Zany raha teo ny tenin'Andriamanitra hoe izay manome ampifaliana no sitrak'Andriamanitra. Inona indray ary ty entiny ramatoa loana ity e? Misaotranao ry mama. Ary izay vao tena henoko ny feoan'ny noenona manao solo a. Nahoana kosa moa ny tsovelokira amin'izao fikarakarana ataonao anay izao e? Izao ianao tsy mahihatra amin'ny fanomezana sakafo izao no atsarovana fiangonana anao ry ramatoa miadan-tsondra Androany ka tsy eto Ambohitsotso nareo. Zany tokoa ry ramatoa. Miompeo amin'ny ranoenona sy ny teniny no antsoina teo ahy. Gaga mihitsy tonga ty aminareo hoe na mifiry tonga ty antranon'ny paster dia tsy maintsy mahita zavatra roso foana ramatoa. Mamorona ny tsy misy mihitsy aza. Aiza kosa dia hoe mamorona ny tsy misy. Mankasitraka anareo re a. Zay re ny fanomezam-pahasoavana nanan'io vadiko io raha tsy fantatrareo a. Mamahana ny nona sy mandray vahiny araka ny tenin'Andriamanitra. Efa vita ny fisaorana koa dia samy mandray ary. Mahafana loatra ny dinika nataonareo tato ka mila ho lemana ny tenda sao maina loatra eoko. Sady mandrayntsika ny mihinana dia tohizana ihany koa ny resaka e. Resakomana ho no matsy mahalany be ho ny fitenenana. Mino zay ramatoa fa fanampahan-kevitra ny rahanareo mivady izay teo aloha teo izay a. Eny re. Izay ne ny mahiray anay e. Miray hevitra raha teo. Ny fanahiako dia hoe ho ampy ve vola ilayntsika rehetra raha toa ka tsy asiana fihetsiketsehana fitadiavam-bola. Izany fanomezana amin'ny olona tsirairay izany matsy tsy azo anteherana e. Mitady amin'i Jesosy tsika ary no antsoina fa tsy mitady vola. Dia aza manary e a. Eny e, misaotra amin'ny fanitsiana tompoko. Fantatra ihany matsy ny olona ikoa maina aza atao maika fa misy sery. Rehefa voarainareo tsara ny lalàn'ny famafazana sy ny fanomezana nampianarina anareo fiangonana dia mino aho fa tsisy ikoa maina izany eo ry no antsoina. Zaho moa mbola vaovao ihany amin'ity resaka ity. Fa maninona rehefa hoe tsy asiana ihany ilay fitadiavam-bola dia izay farany ambany azon'ny olona aloha no alohany. Dia tonga dia zaraina mihitsy hoe tanora dia ankizy dia lehibe. Dia tonga dia inona tsy maintsy aloha. Mitovy amin'ny manao be ihany izany ry no enoina. Ny olana dia izao misy fiantrarahana ny fiangonana rehefa manao fankalazana mampitandrina toy izao e. Ka inona nambaranay amin'ny lehibe manarika eo raha tsoratra anay mifenitra. Rehefa tsy tratra mifenitra ary no safidiana dia izay tokony hanaovana sakafo amin'ny fiangonana no hamenona izay tsy feno e. Ny vahiny ny fahanana fa tsika tompontrano ny afy aloha. Nahoana ny madiniky ny tompo no ataonareo angasiasy eo e. Bedo ny tompo amin'izany nareo a. Ary amafisinay sady edianay varotra mihitsy. Mitovy daholo ny sakafo omena ny olona na vahiny na ny tompo-tany satria iray fijerin'ny Jesosy ny olona rehetra tonga eo fa tsy misy afaka vahan'izany a. Mahery ianao Andriamatoa no safidiana filohan'ny komity fankalazana fa sarotratra ihany izy izany a. Tena raharaha sarotra izy ity. Efa ny ekena dia tsy maintsy miroso fa tsy mahazo mihemitra e. Korazany rehetra izany ve ny dinihana dia izy fanomezana tolotra ho anareo tsondry pastera? Tsy izy tsony a. Aza be fanahinany amin'izany nareo e. Ahoana ny navalin'i Abrahama tamin'ny Sahaka izany raha nanontany izay zanak'ondry atao fanatitra izy? Dia Andriamanitra izany no ahita izay ondry atao fanatitra doranako. Andriamanitra ireny mahalala izay hamahanana antsika sy ny vahiny rehetra izay tonga eo a. Dia toy izany koa ny amin'izay omeny anay mpanompony e. Tsy manakambara sy alahatra aminareo mivahatsony izahay e. Andriamanitra no naniraka anay ho eto Ambohitsoa e. Izy no nahafantatra ny asa nataonay nandritra izay fotoana ela izay
raha nakasitrahany ny asanay dia izy Andriamanitra no hanome fanomezana ho anay amin'io fotoana io fa aza manary ianareo e. Marina mihitsy zany andramatoa zany e. Rehefa mendrika ny andray fanomezana izay dia tolorany eo foana. Sady efa tena fanomezana ngeza be ho anay anie ny fanahy voavonjy nandritra an'izay nitrahanay teo amin'ny seha-panompony izay e. Mahereza e, aza matahotra fa ny tompo mahita ny fitiavana be dia be ao anatinareo. Izy no hiasa hanomeza ilaina rehetra e. Sady mino afa tsy hanala baraka anareo sy ny anarany izy. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Dia aleo zany izay no ataontsika fa misaotra anareo e. Mahasorian'andravavina tsony ty e. Fitaom-pidirana sy fifalinana izao fa tsy alahelo sy atezerana e. Mandreraka ary mihaja vola. Inona mandreraka anao e? Kinona moa fa tsy reny pasikosy bobaka nataon'ny pastera lehibe anareo reny e. Ory no antsona, mivoaka ve ny d'origine rehefa soreny e? Ka mampiakatra afo ilay zavatra ataon'ny zareo lehibeko. Ka tsy haiko mihitsy anie hoe inona le olana e. Ka ny teny lehibe tamintsika nanolotra amin'ny famezana ho andry pastera iny. Ie, everiko fa zarery ny voatsindrona. Ka ino antsona koa zany sorena. Betsaka anie ny teny lazainy teo e. Inona tamin'ireny zao nandreraka amin'ny fonareo roa? Tsy henondry ve le hoe kibo mitsara teny nareo fiangonana. Mpitandrina ozy tsy haneranareo ny tokony omena azy. Ary amin'ny fankalazana toy izao dia tsy maintsy misy fenitra tokony tratrarina. Amiko aloha tsy dia mety loatra ilay tenenana nireny teo masomaso teo. Tokony hoe tsika komity manokana mihitsy ny tenenina rehefa vita ny fety. Ka ny eritreretiny hoe nahoditsika komity ny vola dia veleziny ao anatrehan'ny olona rehetra eo tsika. Mety teny lasa tsy nare fa aza atao mandrahona ny fetintsika e. Fotoana mahafinaritra ny ahoan'ny tompony vonina anty ve dia mitady ho lasa biziny evangelika mihitsy anie ty fankalazany ty raha izao no mitoy e. Indrindra fa ratsy miovy ty fanarahana fenitra ty. Tena tsy mety ka lasa bizina mihitsy e. Malala, aza miteniteny foana eo ianao e. Tsy miteniteny foana kosa kizy fa tena marina izany a. Olona tsy mahay makasitraka tsy manao tsinitsinina ny ezaka vitan'ny hafa. Sady tsy menatrako vorona mahay aty ambanivohitra aty volosany zareo. Tsy mba matavy any andrenivohitra hay. Karatanany efa zatra mpamoly dia tsy miasa saina intsony hijery hoe matavy sa mahita ivolosako ty fa dia volosana foana any ihany. Okizay ry pastera ndre mitiavana amin'ny vady ry jerena. Fa aza izay olona mandalo ny mpanjininy. Raha mila sitraka manolo ntsika dia tsy mpanompon'i Kristy. Jesosy nahita ny ezaka sy ny toe-pontsika nanome. Izany mihitsy e. Amin'ny pastera ndre ampitiavana amin'ny vady ny fety ataontsika fa tsy amin'ny pastera be e. Izay ataontsika koa dia ataontsika ho an'ny tompo fa tsy ataontsika ho an'ny lehibe. Izy ny tompo mahita hoe ampy sa tsy ampy ny nomentsika. Tsy omena tsinga iny e. Nanantena andray folo hetsy izy. Dia azony ampafolo-karena ny levita e. Kinanjo latsaka ilay zavatra diskontiny anjely. Tsy nafaly azy ny nazahoana gisa ny tiana varitra. Tsy maintsy omena ankoatra ny valopy fanome amin'ny fifampitondrana. Vola foana amin'ny malaza. Nahatra ty amin'ny fety-piangonana aza dia mbola misy ady vola ihany. Tsy hay mihitsy hoe olona mitrongo voahomana ny ireo e. Nefa mahavita zavatra ohatran'izao. Izany amin'ny mahatonga ny olona hifindrafindra fiangonana io. Aza manaiky asan'ny lava-tandrika eo nareo e. Tsy mahafaly aza nge izao zavatra vitantsika izao e. Dia tsy maintsy mitady zavatra anankiroa tanana foana izy. Mila reseny sa tana ry reto a. Sainy izao zava-mahagaga nataon'ny tompo tamintsika fiangonana izao re olona. Feno fanahintsika hoe tsy afaka ny anao fitadiavam-bola. Nefa jereo ny sakafo ara-dalàna. Afa-pona amin'ny vahiny na ny tompo-trano e. Tsy ny saintsika kory ny fanampiana nataon'ny olona tsy fantatra teto ambotsoa. Ny fanomezana nataon'ny tsaray na azahoantsika ny tapitrisany omena azy mivady. Raha koa reny ny fisehoan-javatra tamin'ny fety reny ry mihaja vola. Soa fa teo ianao nampitony andry zareo diakonina fa saika raha teo iny a. Le vadiko mihitsy ny tena natahorako tamin'ny fotoana iny e. Izy mbola ao anatin'ny hafanam-po-tanteraka vao nanolo teny e. Raha vao tsy elaran'ny afokasika tonga dia miredareda.
nefa terena ny zavatra hitany. Tsampaka mihitsy zany. Izy mirahava avokoa tsy azo nampanginina. Tsapany zareo mihitsy hoe zaza vao miana mandeha amin'ny fanomponana eny hoenona. Tsy afenany ery mihaja vola fa na zaza ny toana tamin'ny teniny tamin'iny. Saingy pitahika moa ny tena dia tsy afaka manao fihetseham-po hafahafa eo anatrehan'ny taritina. Na iza koa zary no safidiana fa izao tsy maintsy mijoro eo ao anatrehan'ny malemy finoana. Na izy mivady aza ve tsy malahelo anaty any? Lehibe no ny teny dia tsy maintsy angatoavina. Raha sitrapon'ny pastera mivady aloha dia tena tsy handray mihitsy na ny ariary azaka. Izany hoe voafatotry ny fenitra mpitondram-piangonana moa zareo dia tsy afa manoatra mihitsy. Ary tsy nara-baofonga ty mihaja vola ty. Vao inona ary no safidiana? Ny vola rehetra azon'ny pastera tamin'ireny iny dia natolony hanamboarana sekolohan'ny fiangonany. Ahoana tsara ary no safidiana? Efa hoe izany ho fananganana sekolo no nitsangam-bato 20 taona nampitandrina sy 10 taona niasany teto Ambotsoa izao. Izay indray tsy hitako ny fiangonana indray izany no mahazo fanomezana. Ovitaina ainganahatra trarana fitaom-pianarana vaovao n'ilay iziko sady efa mandeha ny fanomanana rehetra. Ny anisy mivady ireo ny dia hoe Andriamanitra ny patron dia ano ny zareo no mitaky ny karamany. Jereo fotsiny nataon'ireo tamin'ny 10 taona iny. Ny rakitra sy ny fanomezana rehetra tamin'iny ka nomen'ny fiangonany. Fa ny laniny tamin'ny sakafo sy ny fitafiana dia zareo ihany no nikaroka ny azahoana azy. Soa fianatra hafa ihany no olona antsoina tena hanompo fa tsy hoe mpikarama. Fa tokony ho feran'ny lehibe any aloha ty fenitra amin'ny asan'ny tompo ty. Vavaka no asandratra rery no safidiana. Ovangen'ny fanamasina neny tsiraray mba hahalalana ny mety sy ny tsy mety amin'ny fanompony. Ndry ary to amin'ny tanindrika sy milatsa tranomasina ny vadiko fa misy inona kiry sarobidiko efa fantatrao ihany sarobidy fa nikasika ny pastera Andriam-pitiavana ny mampalahelo ahy dia andeha tokoa mantsy ry zareo tena mavesatra amiko ka. Zany ka efa vitany ny asa nampanaoviny tompo any zareo teto zao ry zareo dia alefa ny tompo any amin'ny toeran-kafa indray. Eny fa tampoka loatra kosa ilay fialan'ny zareo eto amintsika ka ho avy toy ny mpangalatra ny fiavian'ny tompo aza ampitoviana amin'ny fiavian'ny tompo ry sarobidy ny fialandry pastera eto amintsika. Nataoko fampiononana anao zany fa hitako mitanondrika be ianao na izany azy aiza koa dia hoe nafindra toerana ry zareo dia tsy mba atao ety akaikaiky ety ihany fa nafindra toerana ny mpitan-dranomasina mihitsy. Efa niafy taty amintsika rery zareo dia mba alefa ny amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Izany no natao mba ho setry ny fanetretena nidina taty amintsika. Izay manetry tena tokoa no asandratra tena mendrika ny toe-posi-toe-pananananan'izy mivady ireny ny toerana nametrahana ny zareo any ka ny asa vitantsika ihany ry sarobidy no andraisantsika valiny. Sery mihaja vola faly izao ny olona hivatanandry zareo any ka andray mpitandrina tsy limbola tsy mitandro asa sarana fa miasa tsara feno fitiavana sady feno fatahorana ny tompo ne tsika ty mbola tsy fantatra izay mpitandrina vaovao avy eo mpikarama ve sa mpanompo. Manan-karena olona Andriamanitra ary no enona ary fantany tsara izay apetraka eto. Fa hafa ihany ry pastera ireo tsy ahita pastera ohatran'ireo tsontsika. Fa sarobidiko ve ho no nifidy sy ny antson'ny olona anao ny asan'Andriamanitra dia izany no mampatonga anao hiteny an'izany. Tsy za kosa aloha no mifidy tsy zany miantso fa le fahaizandry zareo teo niaraka tamin'ny olona mihitsy dia teo koa le fanetretenandry zareo mahatonga hiteny an'izany. Ohatr'izany rehefa tena feno fifandraisana amin'i Jesosy ny olona tsiraray ekeko izany fa ny azy mivady kosa ny ny tsy ampy solaitra akekezandry zareo, ny be baoritra tsy hatahandry zareo, ny tsisy saosy sakambininy moa ny be ambata tantanany. Mahita olona zaina ka marina izanyko mahay manintsy olona mpitiavana be mihitsy ry pastera vonina foana zareo amin'ny fotoana rehetra ilaina. Tena mpitandrina feno fitiavana sy fanetreteny mpanompo fa tsy mpikarama. Tena maneho ny maha-olom-bo antso azy mihitsy ny asa nataony teto ka raha matoko moa amin'izany dia tena mendrika ny mahampivady mpitandrina azy mihitsy ny toetra asehoany na fitafy
fomba firesaka, ny fomba fandraisan'olona sy ny sisa sy ny sisa e. Mitandrema fa mitady hanindraindra olona ianao zany tsy malalako a. Tsy manindraindra olona zany ary mihaja vola fa miteny ny zavatra iainantsika eo am-piangonana miaraka amin'ireo mpitandrina antsika ireo a. Maro amin'ireo mpiangona any amin'ny fiangonana hafa neny maniry anana mpitandrina ohatran'ny antsika teo e. Mpampiasa raha toa ny toeram-piasana ihany any mpampiasa mpitandriny. Tanjona rainitra trariny. Ny sasany a tena miasa tsara sy mafy mba azahoana vokatra tsara anatratra ny tanjona. Ny hafa kosa tsy miasa saina fa izay vola hiditra any am-paosiny ihany no mahamaika azy dia manao foana ka hiafara amin'ny fahampitehana mihitsy aza. Ry pastera aloha dia anisan'ilay miasa azo vokatra tsara e. Vao mijery azy mivady ianao dia efa mahazo hery e. Ny tsikiny zareo fotsiny moa dia efa oka fotsiny. Manome risim-po anao zavatra. Tsiko feno fitiavana tsy misy fihetsaram-belatsia. Satry ny sofina trany ny teny mitondra famelomelomana fanaham-baran'izy ireo. Inona daholo re zany e? Nahoana tokoa re rehefa tena lasy ireo e. Be angamba ny hemotra ato. Nefa miankina amin'ny fomba fiasan'izay mandimby eo ihany no ampandrosina hampiemotra mivavaka. Mila mitandrina, tsy ny olona na ny mpitandrina no miantoka ny fandrosoantsika na koa ny fiemborantsika fa ny fanoloran-tenantsika ho an'i Jesosy ihany. Fa mba nofy ihany aneny tena ary mihaja vola e. Mety hijery olona indraindray sady miankina manolona koa. Tompo, azony mafy ty vadiko ty mba tsy ho tratra ny fiemborana. Indrindra fa rehefa hoe lasy pastera nandriam-pitiavana sy ramatoa miadan-tsoa e. Sanatria ry malala izay hemotra. Miorina tsara eo ambonin'ny vantolampy ny finoako. Ny lalan-diso izay narahana taloha azy efa nanenenana. Fitaovana nampiasain'ny tompo aminjena ny fanahiko ireo pastera mivady ireo. Sady ny taiza, nanolokolo, ka mety ho sarotra ihany anadino an'zareo a. Na mela marika asa tara teo amintsika mivady tokoa ireo izy mivady ireo a. Tokony hijorontsika sy ianao no henona. Tsika ny tokony hanono ny asa efa natombok'izy ireo. Ny faharetantsika amin'ny finoana, izay ny takiana. Izany rehetra izany no inoako fa valopiti ho azon'ny vady e. Ary mba ho reharehan'izy ireo anatrehan'ny tompo e. Hoe any tena misy olona mijoro. Mihaja vola sarobidiko. Ahoana ary no henona malalako a. Tena tiako anie ianao e. Sambatra ny meny tompo anao. Hiaraka makivaky amiko ny lalan-tsarotra eto amin'ity fiainana mandalo ity. Manohana tsy anjery ianao ry mihaja vola. Manampy atsoso lafaka e. Misaotra an'ilay tena fitiavana na mifamatotra ny fitiavantsika e. Za koa ampiko ny fiadanana manana vady feno fatahorana an'Andriamanitra. Eny re. Hoay. Ary efa mandeha be izany fotoana izany a. Andao aloha hiaraka hikarakara sakafo dia hihinana fa sao dia taraiky eto. Mahakarary ny fonay mihitsy pastera ny saraka aminareo a. Nefa tsy afa manoatra moa eo anatrehan'ny fanendrenanareo fa tsy maintsy manaiky ny fandaminana e. Tena malahelo izay izy mivadika. Na izay koa aza anie tsy te hisaraka aminareo e. Fa ny baiko n'ilay ny antso sy ny fidy anay no arahanay hoe ho vavolombeloko ianareo hatrany amin'ny farany tany. Dia tsy maintsy manaiky izay na iza hitondrany anay sy hanirahany anay e. Vita angamba rery no henona ny iraka nampanaovina anay teto Ambohitsoa. Dia izao izay alefa mitahiraka any an-tany hafa izao indray e. Efa ampireza efa netretena taty ambany ravikazo taty izay ka mendrika anareo ny ho eny ambony ravikazo. Ie. No henoina mianakavy no nandefasan'i Jesosy anareo teto. Efa tafahorina tsara izy ireo ankehitriny. Mandehana hoy ny tombo amin'jery no henona hafa indray. Dia miarabanareo tompoko na vita niraka nampanaoviny tompo anareo e. Tsy mora ny nandohalika ho an'ny tokantranonay a. Zay re no anton'izao fiaraha misakafo izao a. Sady fanaovam-beloma no fankasitrahana ny tompo tamin'izay asa vitanareo taminay. Teo ny fanabeazana, ny fitezananay ara-panahy e. Ka misaotra anareo zay ry pastera. Dia ny tompo no mena voninahitra tamin'izay rehetra vitanay rery izy mivady io. Zay fitaovana ihany fa izy ny tena tompon'ny asa sady ny asa tamin'izay rehetra nataonay teto Ambohitsoa.
misaotra indrindra tompoko nanaiky nataon'ny tompo fitaovana fa raha nandanareo tsy toy izao izay e. Tsy lahin'olona ampiasaina ry Andriamanitra fa ny rahanareo dia nadinina taminay raha tsy nanaiky izahay. Tsy mitana anareo izay fa dia mitsotra anao anareo amin'izay asa rehetra mbola tsy vita e. Mahefa be tompoko. Misaotra indrindra mitsodrano mitafotafo e. Sady tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho ny tenin'Andriamanitra dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako e. Samy mahery sy miorina tsara ao amin'ny tompo daholo dia aza miovaovy izany mihitsy. Tany mafy izay anananareo mba tsisy haka ny sady-boninahitra reo ny tenin'Andriamanitra e. Dia samy koa miambina fa efa akaiky ny tompo e. Tomoera tsara amin'ny finoana ataovy amin'ny tompo sy amin'ny fitiavana izay rehetra ataonareo izany dia aza atao ambany zavatra ihany koa ny famakiana ny baiboly sy ny vavaka e. Izay fa dia veloma daholo ry kristianina malala. Eny amin'ny raolanitra ny rendez-vous raha tsy mihaona intsony ety e. Mana tena hitanareo rehetra eny izahay Tena ohatran'ireny mpianatra mijery an'i Jesosy hiakatra ny an-danitra eny reto tsika. Tsisy mahatemy fa dia variana mijery ny lanitra eto. Tena lasa ry pastera marina. Hoaiza ary izy izany? Ho any ampitan-dranomasina ka hoaiza? Dia tsy anana pastera ohatran'ny pastera andriam-pitiavana intsony izany tsika. Marina izany. Izany indrindra ary no antsoina. Marina tsy misy fitaka ny zavatra nampianariny teto. Tamin'ny vahaolana amin'ny fotoana rehetra ry zareo. Izay dododony eo aminy dia tena feno fitiavana izy mivady. Za moa amin'izay fanapahan-kevitra rehetra raisiko na kasaiko atao dia tsy maintsy miresaka kely amin'izy mivady foana e. Dia avy eo izay lazainy sy torohevitra fa amin'izareo ny raisiko. Misy fotoana za efa tsy mivavaka intsony fa efa fantatro fa ry zareo ny solombavan'Andriamanitra e. Za rehefa tsy pastera na raha matomo mampianatra any amin'ny sampana na mitory-teny dia tsy azoko ny haiko. Tsy tia me nitory-tenin'olon-kafa afa-tsy ny pastera mivady mihitsy e. Za aloha ny olona nahatrehako ny vavaka ataon'izy mivady ihany ny fantatro hoe mahery sady henon'Andriamanitra. Misy fiantraikany eo amin'ny fiainana mihitsy ny andraisana valim-bavaka. Izay fijerintsika rehetra n'izy mivady izay mihitsy no mahatonga ny tompo amindra azy mivady any lavitra be any. Fa nahoana kosa moa? Ohatra nefa mivavaka tamin'ny pastera mivady tsika fiangonana fa tsy mivavaka tamin'Andriamanitra intsony mino marimarina fa raha tsy lasa lavitra ireny dia vitantsika nanditany amin'ny fiangonana izay hitandreman'izy ireny isan-kalahady. Sarotra ihany ny miala amin'ny mahazatra e. Fahazarana manimba sy mitondra fitaka indrindra amin'ny ara-panahy. Fitaka amin'ny ara-panahy ahoana ry mihaja vola? Mamita teny tsika rehetra satria efa lasa ry pastera mivady no laharana voalohany. Takona Jesosy fa ry pastera no asandratsika sy indraindraitsika e. Lasa ny pastera ny anjara toeran'ny tompo e. Sampy mifotsika ilay mpanompon'Andriamanitra. Tena lasa sampytsika mihitsy e. Tsy sampy mifoky izany aloha ry zareo Ny saindry tsy manaiky hoe sampy mifondritra zareo. Fa ny ataondry rehetra nefa manamarina hoe lasa ataondry sampy zareo. Aza vao tsara kosa aloha ry mihaja vola izany lazainao izany hoe lasa sampy ny fo ny mpitandrina. Sampy ny fo ahoana moa? Ny anjara asan'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika efa noheverintsika hoe vitandry pastera daholo. Na ahoana kosa? Mihaino ny toro-tenin'ny pastera tsika ny ampiangonana fa tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Pastera mampamaha olana ka any sika mandeha mitoditody rehefa sendra ny sarotra. Ny hevitry pastera ny ilayntsika amin'ny ataontsika fa tsy ny hevitry ny tompo velively. Eny raha tinihako tsara dia za aloha efa tafalatsaka tamin'izay fa efa nifonako tamin'ny tompo mihitsy izay fombako izay. Fandrika ngeza be apetraka ilay ratsy amintsika mpihino mihitsy izay toetra izay raha tsy mitandrinatsika. Marina tsy lafiny izany lasainareo izany ka. Iraka solon'i Kristy ny mpitarika fa tsy Kristy. Natao hanaja sy hihaino azy ireo tsika satria mamitena azy ireo ny tompo. Mila mivavaka ho azy ireo tsirairay tsika mba ho tena feno fifandraisana amin'ny tompo ry zareo
fa tsy hitenaraka ny be ao am-pony fa hitenaraka izay ampitenenany fanahy masina. Tena ho mpitondra afatry Kristy tokoa e. Tsy mba tao an-tsaiko izany ny mpivavaka ho an'ny mpitandrina izany ka hivavaka ho an'ny mpitandrina ahoana moa tsika? Tsy ry zareo ve ny efa matanjaka e? Zareo ny tokony hitondra mbavaka antsika fa tsika tsy hitako izay hitondra antsika mbavaka azy. Diso izany fihetretanao izany ry miotsoa. Mila vavaka mihitsy ny mpitandrina. Be koa any ny ady atriany. Sady izay tsy mora ny tondra ny vesatry ny kristianina tsirairay. Tokony hentsika mbavaka ary zareo e. Tsika koa mila mangataka hatrany fahazavantsiana avy amin'ny Kristy e. Amin'ny sakafo amahanana antsika ondry, vilona tena izy ve? Ny mpikarama mantsy bozaka siatra no amahanana, fa alimihinana ihany ny tarihany. Efatra hatramin'ny fisalibonana sy ny vy mahamay ka tsy mira hatramin'ny maso tsy mety tonga saina. Marina izany e. Tsy misy afa-tsy ny fanahy masina ihany no afaka hanokatra ny masom-panahy antsika. Ahitantsika ny lalana tokony hizorana sy ampafantatra antsika ny marina tokony ho arahany e. Ry pastera Andriam-pitiavana sy Ramatoa miatantsony lasa fa ny fanarahana sy ny fanompoana ny tompo tsy mitsahatra mandra-piverina e. Ie, dia mitoy marina ny azakazaka zaniko. Aza tonoina fa mpanompon'Andriamanitra isika fa tsy mpanompo-olona. Manaradia an'i Kristy koa fa tsy manaraka-olona. Miomana ny fiverenana antsika dia miorina tsara tsy mijery olona e. Ahoana ry ny asa atao ito amin'ity toerana tsy dia mahafinaritra ity e? Ambotso moa? Dia gaga nao a. Toerana ohatr'izao ve ny ekena iasana? Fanekena sy fankatoavana ny fiainana miaraka amin'ny tompo io e. Fanekena ny tsindry azo lena sy ny fankalana ataony hafa. Iza izao no mankahalanao eo e? Fankalana ve ny fandefasan'ny olona antsika hiasa ty? Fankalanako? Fizahantavan'olona? Tsika ve dia alefa aty? Ary hafahafa anie izany fijerinao izany e. Ny olona mpitarika anao sy nanendry anao hiasa aty mihitsy ny tena hafahafa e. Izay fomba fisainanao sy fanaonao izay ihany no mahatonga antsika mifindrafindra toerana toy izao a. Ry pastera Andre mazavo. Samy tompon'andraikitra amin'ny fifindra-monina lava izao tsika fa za mifanometsiny eo a. Ka sy fifetrany koa ny teny aloky ny vava raha matoa mirindro. Tsy angina mihitsy mirindra raha mbola misy fiangarana atao amin'ny samy mpitandrina. Fiza ihany ary izao endrikendrehanao miangatra eo e. Lehibe nareo ka izandray e. Andriam-pitiavana sy kala-miadatsoa afindra hiasa any ivelany. Any ivelany mihitsy. Fa ndre mazava sy mirindra afitetaka ty amin'ny bezaka ty. Sao dia heverinao fa tsy efa niasa taty 10 taona mahery reny vao izao lasa ny andafy izao. Raha tsy paiso ka hijanona ty amin'ny taona maro ohatr'izany. Ka tsy menatra tsika raha tsy tamana eto. Anatin'ny 12 taona efa impito niova toerana. Ireo indray mihira tamiko nefa mbola nisy tsy niala tamin'ny toerana izay nanendrena azy hatramin'izao. Tsehetsehana misy azy fa mahatolotolotra ny lehibeko. Mahavita mandoha ekolazy isan-taona hanambazana mikarakara amin'ny fifindra-toerana. Dia amin'izay mijanona maharitra eo amin'ny toerana iray fa tsy mahazo fanendreny hifindra ny kafa. Sao dia mba tafahoatra loatra izany fitsaratsarahanao ny bureau conseil d'administration fiangonana izany e. Hita fa izany marina e. Feno tsolotra ao. Tsolotra mampizesta ny kala-miadatsoa tsy mandiha tany intsony fa lasa ny andafy izao. Ny tena izany ho mahaviranjo amin'ny vovoka ty. Mba menara koa ny toetra miadan-tsoa e. Mandefitra, mangina, manajavady sy mpanohana amin'ny vadiny amin'ny asa tao. Raha mba te hizestotra azy any ampitan-dranomasina fa tsy manao akoho vavy maneno manala-baraka vady amin'izay aleretra io. Ndray.
narahantsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe aiza ry zany, aiza ry zany, dia ampen'ny horima fisaina. Nandrindra sy nanatotosa ny mpankafy an'i Kristy. Ireto avy no nanomeaina ny tantara. Tiana lovana valina no noenoina. Valery razana jatovo no mihaja vola vadiny. Sylvain Razafin-Dravara no pastera Andrem-Pitiavana. Nirina Lalao Estera no Ramato Miadansoa, vadiny pastera. Fitiavana Ravaky ny Aino no antsoina isan'ireo diakona. Tojo Rabesan-dratana no safidiana filohan'ny komity. Mihotosoa isan'ireo mpivavaka ao am-piangonana sady diakona ihany koa no lalaovin'ny ary lalan'i Kristy. Fitiavana Rasolo Arzao no pastera Andremazava. Miria Malalan'ny Avo no Ramatoa Mirindra. Narahantsika teo ny fizarana faharoa ary amin'ny herinany ho toy izao indray ny fizarana fahatelo. Iny ary ilay tantarantsika hoe aiza zany. Ary atao anatin'iny fizarana faharoa iny tsika namaly ny fanontaniana dia nisy mpanompon'Andriamanitra tao niala tamina toerana iray somary ambanimbanivohitra ary dia toa nalefa n'Andriamanitra lavidavitra mihitsy nakany ampitan-dranomasina. Aiza izy zany ho any ampitan-dranomasina, ho any andafin'ny rika, ho any lavitra zany. Izay raha valintsika ilay fanontaniana tamin'ny fizarana faharoa iny araka ny lohaten'ny tantara hoe aiza izy zany. Lasa tokoa ry pastera Andrem-Pitiavana mivady na dia mamin'ny olona teo Ambohitsoa aza. Fa miditra amin'ny resaka kolontsaina aloha isika. Raha ho an'ny eto Madagasikara dia ohatran'ny hoe misy tantara ohatrohatra izao foana hoe ao anatina fiarahamonina anankiray dia tsy maintsy misy hoe iza ny mpitondra raha-pivavahanao, iza ilay pastera. Ary na anatina tantara toy izao na anatina filma na ohatra izany dia ohatran'ny hita eo foana hoe iny misy le hoe antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra dia iza izany ny pastera, iza izany ilay mpitarika raha-pivavahana. Any ka ohatran'ny efa lasa zatra ny saintsika mieritreritra hoe misy mpitondra ara-pivavahana eo manodidina antsika. Amin'ny lafiny anankiray tena tsara tokoa satria maneho raha teo izay hoe isan'ny vahoaka mivavaka tokoa ny vahoaka malagasy. Satria rehefa misy ireny mpitondra raha-pivavahana mpanompon'Andriamanitra ireny misy ny fiangonana ary ao anatin'ireny dia hoe kristianina no hitantsika hoe maro anisa. Ary dia tena hitantsika fa efa tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny fiarahamonina malagasy tokoa ilay hoe kristianisma, fiangonana eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsara izay ozy izy tsika. Ary mby ao an-tsaintsika hatrany hatrany tokoa angamba hoe nenay ny pasteranay, nenay ny mpitondra raha-pivavahanay, nenay ny pretra-nay, nenay ny presbiteranay, nenay ny reverananay, nenay ny iza ireny fiantsoanao ny mpanompon'Andriamanitra. Fa dia tsara aloha le hoe fijoroana mpanompon'Andriamanitra amin'ny toerana izay misy antsika. Ohatra fankatahaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra maro ihany koa ny toetra n'iza mivady dia
ny mpitandrina ndre-pitiavana mivady moa, ilay mpitandrina tena mijoro tsara, raha matovy vadiny koa hoe tsy anilany manohana azy tokoa, ary dia mirindra na ny asan'Andriamanitra azy. Tsy voatery hoe andeha hizotra tsakany sy andavany avokoa anefa hoe tsisy olana mihitsy, fa mety misy ny sakatsakany, mety misy ny zavatra isan-karazany na eo amin'ny hoentina na eo amin'ireo rafi-pitantanana misy ao anatin'ny fiangonana izay misy ny tsirairay, tsy maintsy hatrehan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny avokoa izany rehetrarehetra izany. Ka dia etony te hampahery ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ny fandaharana Baiboly sy Kolontsaina. Mahireza ary mpanompon'Andriamanitra, na lavitra na akaiky misy anao, na mahazo avaram-patana satria an-tanan-dehibe, na ohatra ny hoe somary lasa ny ambanimbany vohitra nga, dia mety misy ny fiafiana, mety misy ny tsy maintsy aretana, kanefa kosa tsy natao akivy antsika mpanompon'Andriamanitra ireny sedra samy hafa ireny, fa mila mijoro hatrany hatrany isika mpanompon'Andriamanitra hitondra ny fahazavana, tsy amin'ny fitadiavam-bola, fitadiavan-tseza, fitadiavana sitraka manokana, fa tena hoe ho amin'ny asan'Andriamanitra, ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary tena ilaina tokoa ny fijoroan'ny mpanompon'Andriamanitra. Engany eo maro ny mpanompon'Andriamanitra tena araka ny fon'Andriamanitra tokoa amin'ny ataony rehetra. Ny Isaia 40 ary ny andininy voalohany no tenin'Andriamanitra atolotra, toizantsika eo amin'ny andininy faharoa hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao, ary mivoninahitra Jehovah efa miposaka aminao, fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena, fa aminao kosa no hipisahan'i Jehovah, ary aminao no hisehony voninahiny. Amen. Teny ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izany dia mitsangana mihazava fa tonga tokoa ny fahazavanao, ary andeha tena haharitra amin'izay asa fanompona efa niantsony tompo atsika izay, ka atao toy ny tolonombony manendy ony, ka ny masoandro mody ny fetrany, ataontsika ho toy ny aina ny fetra, anarahantsika ny tompo, kanefa fantatsika fa tsy hatreo amin'ny fetrany aina ihany, fa mbola vonona ny hampandovantsika ny fiainana mandrakizay ilay Andriamantsika. Ny lesona iray faharoa dia ndeha nga antefa amin'ny vahoaka an'Andriamanitra tsy vaky volo hoe lasa diso miraiki-polo ohatra amina mpanompon'Andriamanitra, any ka manjary manao olombelona ho Andriamanitra mihitsy aza. Ny fisiany izay rafitra eo amin'ny fiarahamonina izay dia lasa eritreretin'ny sasany hoe ilay mpanompon'Andriamanitra mihitsy no manodina tanteraka ny fiainam-panahiny. Raha eo ilay mpanompon'Andriamanitra dia mba mafana koa izy, fa amin'ny fotoana izay hoe tsy maha eo ny mpanompon'Andriamanitra dia iny koa izy fa mba ohatran'ny tsy eo. Rehefa mafana ny mpanompon'Andriamanitra sy tena mijoro dia mba mafana eo tsara koa izy, fa rehefa inizay koa mety hoe tsy arak'izay ve ny mpanompon'Andriamanitra dia manjary miova manaraka an'iny ary misy aza lasa mijery mpanompon'Andriamanitra fa tsy mijery an'i Jesosy Kristy, ilay tombon'ny finoana sy mpanefa azy. Any ka raha sanatria ve hitsambikina ho any amin'ny afo be ny mpitarika dia mba ndeha koa hitsambikina any ataontsika sanatria izany. Indraindray aza tena esorin'Andriamanitra amintsika mihitsy reny mpanompon'Andriamanitra ireny, anamboaran'Andriamanitra
ny toe-po mampanahintsika mba tsy hiankina loatra amin'olombelona. Azo lazaina ho mamihotitra teo ambohitsoa arak'ilay voalaza tao anatin'ny tantarantsika ny mpitandrina mivady izay voatonontonona ny asa tao efa 10 taona izay, kanefa dia misy indray ny fanendrena azy ireo ho any amin'ny toeran-kafa, dia zary taonala elo ny mpino, zary toa ohatran'ny tady emotra mihitsy aza ny sasany. Fa ilay mpanompon'Andriamanitra tokoa ve ny tena rahantsika ka antoko ny fahazotoantsika makany amina tempolon'Andriamanitra, satria ve olombelona zany ny tena rahantsika fa tsy manaraka ny Kristy tokoa ve tsika? Natao modely, natao mety hoe hizarana izay manavesatra, natao hitorin'ny ten'Andriamanitra amintsika, hankahery atsika reny mpanompon'Andriamanitra ireny, fa tsy hoe ireny no iankinantsika tanteraka ka ataontsika mahazo ny toeran'Andriamanitra indray kosa eo amin'ny fiainantsika. Tandremo dia tandremo izay. Ka ho toka-po tontsiny sika ka ho toka-po amin'Andriamanitra, saro-piaro Andriamanitra. Ary izy no nampanoratra ny Deutéronomia 5:7 hoe aza manana Andriamanikafa fa izao ihany. Atao hoe sary aza mahasaro-piaro an'Andriamanitra, maika moa fa vongan'olona izao izay manjary to ataontsika maka ny toerana eo amin'ny fiainantsika, dia tena mahasaro-piaro an'Andriamanitra tokoa. Ka dia tandremino ary ny fandraisantsika ireny mpanompon'Andriamanitra ireny fa mitondra antsika ao anaty an-tompo izy ireny, fa tsy hoe Andriamanitra akory. Mitory ny ten'Andriamanitra amintsika izy ireny, fa tsy hoe mitory ny tenany amintsika akory, ka izay indray no manjary ho raisintsika. Ka ho Andriamanitra rery ihany no tompontsika sy mpanjaka antsika. Ny mpanjaka hono mantsy toy ny lanitra ka tsy azo refesina, ary toy ny masoandro ka tsy azo tohaina. Andriamanitra rery ihany io mpanjaka sy masoandro ny fiainantsika io, ka tsy omentsika ny hafa ny voninahitr'Andriamanitra. Dia mahireza manokana raha tsy maintsy saraka an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny tsika noho ny antony samihafa, fa Kristy mihitsy aza no nanindry araka ny Jaona 2:7 hoe mahatsara anareo fialako eo amin'ny tapany faharoa tenatenany eo, ary tena nahatsara ny mpianany mihitsy ny fialan'ny tompo. Maika moa fa ny fialana olombelona mpanompon'Andriamanitra izay mety akaiky ny fo, izay tena azo azontsika tsara mihitsy, mahasoa antsika. Misy fotoana mihitsy ny fialan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny eo anatrehantsika mba tsy hiankina mantehana mandrakarivintsika, fa mba tian'Andriamanitra andeha irery, hanana fahamatorana misimisy kokoa noho ny teo aloha. Sady ny zavatra rehetra ihany koa ny miara-miasa soa ety an'Andriamanitra arak'ilay Romana 9:9-20 ka dia ndery hayankasitraka tsy menimenina raha misy fotoana izay tsy maintsy hisarahana amin'ireny mpanompon'Andriamanitra izay nomeny ny tompo hitarika antsika ireny. Eny ary efa maro ihany izay voalaza izay natsipy ny tady teny an-tandroky ny omby, natsipy kosa ny teny tany am-poniny manam-panahy, dia anjarantsika ny mitsakotsako izay rehetra voalaza teo fa mamarana n'ity fandarantsika ity aloha ny mpankafy an'i Kristy,
eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Ho tahian'Andriamanitra tompoko, manome fotoananao amin'ny heriny toy izao a. Anahoana ny toy ny tantara ao anatin'ny fizarana 7. Iza indray ireo mpanompon'Andriamanitra vaovao ho tonga andimby. Anahoana ireny fandraisana ambohitsoan'ireo e? Anahoana koa ny toetrandreo? Rao ny fandarantsika amin'ny herin'ny io toy izao. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina.